dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no afahana miaraka amintsika ao anatin'ny fotoana fo izay fampahiresantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ahafantarantsika ny marina mba tonga antsika tsy andeha ampahazara amin'ny fanarahana an'Andriamanitra fa andinika tsara izay voalazan'ny baiboly milohan'ny zavatra rehetra dia vavaka isika. Jehovah-Andriamanitra ray aho dia misaotranao mandrakariva izahay noho ny lehiben'ny indrafonao ka tsy hamelanao anay hitoetra ao anatin'ny tsy fahalalana fa manokatra ny masom-panahinay mba ahafantaranay ny zava-miafina ao ambadiky ny teninao. Matetika ny zavatra voarainay dia tsy arak'izay sitraponao ary matetika marina aminay ny tenin'i Jesosy hoe ty fireneny ty manajanon'olona nefa ny voninkosa lavitra manoloana ny afatra ny teninao dia aleonay mihaino ny fotom-pampianarana aranofo alefa n'izao tontolo izao toy izay anakatra ny zava-panahy izay ambaranao. Matoka anefa izahay fa Andriamanitra fitiavana ianao ary tsy mahajery anay ho levona vokatry ny tsy fahalalana dia ny fanahinao masina no kaiasa mandrakariva teo anatinay mba tonga anay hanana fanaitretena ka andinika tsara ny lalak'izoranay mba azahoanay antoka ny famonjena dia mpahirezo ny olonao tompo tonga fanaitretena mba ho tonga mifakataovana tanteraka ny teninao ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Ny epistily nosoratan'i Jakoba no velarintsika izay manampy ny fanazavana araka ny hafatra nampitain'i Jehovah ny Isaia mahakasika ny fivavahana marina, fifadikanana marina, fitandremana ny sabata. Tena ankasitrahan'Andriamanitra misy fandraisany tanteraka raha iverenantsika ny Jakoba toko voalohany andininy fafito amby roapolo dia izao no voasoratra ao. Izao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra ray ny mamangany kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriana sy ny miaro ny tena tsy isy petipetana avy amin'izao tontolo izao. Resahantsika teto ny mahakasika ny kamboty sy ny mpitondra tena fa tsy arak'ilay fisainana mahazatra. Ahafantarantsika azy ara-baka teny no kamboty dia tsy manana raisireny enteherana intsony miady rery. Mpitondra tena izay nambarantsika matetika vehivavy mandrakariva no hita sary an-tsaina ao anatin'ny mpitondra tena, izany hoe folaka andro ny kina kanefa ny vehivavy manambara fiangonana ho sika dia izay no sotomantsika lesona manakatra ny zava-panahy izay ny antsika nanazavana ny Isaia 7:20 satria ny hafatry Jehovah atao anatin'izay dia tsy zao vahozy no fifaliana ankasitrahako. Isaia 7:20 dia ny andininy 9 sy 7 ny resahantsika. Tsy zao va ny fifadiana izay ankasitrahako dia ny amana fatorana faratsiana ny anaboraka ny fiain'zioga sy andefa ny amporiana hafa ho afaka anapatapaka ny zioga rehetra no tsy nizarany mofonao hoaninao na va sy ny ampiatrano ny oro manjenjeny ary mba hanafinao izay hitanao mitanjaka ka tsy hirombelona amin'ny namanao ianao. Rehefa jerevana izay torolalana omen'Andriamanitra izay araka ny resahantsika raha vo ny tomboka ny Isaia 7:20 dia fanambarana ny fahadisoan'ny olona ary ny fahotan'ny Jakoba. Nambarantsika teto hoe raha izay no tenin'i Jehovah tsy manameloka akory izy fa mitao manilona ho tonga amin'ny fibebahana mba hizotra amin'ny lalana tokony ho izy ka tsy andeha ampahazarana ao anatin'ny fivavahana izay arahany satria ny afatra ao anatin'ny Isaia 7:20 dia afatra ho an'ny mpivavaka na tonga antsika ny resaka
raha mahatakatra tsara tsika ny zavatra nitresahana teto ny fivavahana marina zay a fifadikanana marina ary fitandremana ny sabata ankasitrahan'andriamanitra zavatra tokana ihany resahan'andriamanitra tao anatin'izay raha averintsika kely hoe raha misy olona milaza mpivavaka de midikany mitandrina ny sabata izy ary raha ohatra milaza fa mitandrina ny sabata izy de mifady aminy izy fa tsy hoe mivavaka fa tsy mitandrina ny sabata tsy azo lazaina hoe mivavaka zany olona zany na mivavaka izy fa diso ny fintefany mivavaka zay ataony ary zay no mahatonga ny fitarainana izy reto satria tena niezaka tamin'ny fony rehetra izy fa fihetsika ivelany nahoany zay no mifady ho izy nefa tsy hitanao nahoany zay no mampahory ny tenanay nefa tsy ahoanao ohatrany tsy mahita valom-bavaka ka ny afatra ho anatin'ny nisy hafa valo amby dimapolo de afatra ho an'ny fiangonany indrindra zay diso lalany ary averin'andriamanitra ho ambiloniny ary zay no nahatonga azy ny teny an'ty andiny fahinana sy fafito ty hoe tsy zao va ny fivadiana zay ankasitrahako satria miafinao ambadika zay na de misy ary nantoro lalana apetraky Jehova hoe ny amahany fatorany faratsiny le olona mihevitena fa mivavaka mitandrina ny sabata mifady aminy tsy mamahany fatorany faratsiny ny anaboraka ny fihinzioka le mieritreritra azo bivavaka tsy zay ny asa zay tanterahany ny andefa ny ampahoriana ho afaka tsy zay ny asa na ny atapatapaka mizioka rehetra moa tsy nizara nofinao hoanona zay apetramin'ny oro manjenjeny ary mba hanafinao zay hita mitanjaka ka tsy herim-belona amin'ny namanao ianao zany hoe io ny zavatra andrasan'i Jehova ho arahany olona tsy zay nefa nitoetra n'le mpivavaka zay hitatsika hoe asa tanterahana eo nivon'ny fiangonana satria raha vao misy ny fitandrenana ny sabata sy ny fivavahana de misy ny firaisan'ny mpino de le toetra n'le fiangonana mihitsy zay hitatsika taratra am'izao vanim-potoana zay hoe tsy mataty olona mpanota tsy mataty olona mitoetra ho anatin'ny faratsina ary manjary tsy mahatakatra ihany keo ny mission nahatonga an' Jesosy teto am'ty zao tontolo zao ty hoe za tsy avy antsony maro fa ny mpanota mba hibebaka fa rehefa tafiditra ao anatin'ny fiangonana ka hita fa ohatrany vangavanga ny toetran'le olona matetika ny fandraisana fiepetra ny amoaka n'le olona tsy ho isan'ny mambro ny fiangonana ny fanapahan-kevitra raisin'ny fiangonana ary zay tena fahadisoa-kevitra lehibe indrindra ary zay no ifandraisany am'le Jakoba toko voalohany ny andeny fa fito amby roapolo hoe ny fivavahana marina de namantonta amboty amin'ny fahoriany sy ny mpitondra tena ozy ary rehefa jerevana zay ka mboty tsy mpitondra tenan'izay de zao le fiangonana ihany ange zay tsy mahatakatra zavatra lalina fa mieritreritra fa mivavaka akanjo ao folakandro ny akina araka ny tenin' Jesosy hoe foana ny ivavahandreo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona izy ho fampianarana mivavaka fa tsy mahazo valiny satria tsy mentefany amin'Andriamanitra fa diso lalana kanefa tsy mahajery an'izay Andriamanitra fa te hamerina ny olona ho am'laoniny raha nanazava ny isay hafa valo amby dimapolo io tsika de io tontolo kevitra io avy am' Jehova de fomba hafa tamin'ny alalan'ny fanoharana na nataon'i Kristy zay ahitantsika ihany keo ny Mateo toko fadimy amby roapolo de ny andiny faraky amby telopolo sy ny manaraka misy fanavahana ao takan'izay hitatsika ao anatin'ny Isaia hafa valo amby dimapolo ambaran'Andriamanitra ao ny fivavahana tsizy sy ny fivavahana marina fitandremana sabata ankasitrahan'Andriamanitra sy ny tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny fivadikanana tsizy sy ny fivadikanana tena izy zany hoe miafaka misy zavatra anankiroa misaraka mihitsy eo de aty amin'ny tenin' Jesosy Kristy io ihany no nazavain'i Jesosy fa amin'ny fomba hafa amin'ny alalan'ny fanoharana ny zavatra hitranga any amparany zay izy fanavahana tanteraka raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny ozy ny andininy faraky amby telopolo sy ny manaraka raha ny anjely rehetra de hipetraka eo amin'ny seza fiandriana ny voninahiny izy ary ny firenena rehetra ngoniny eo anatrehany de anavaka azy izy taka ny mpiandrondro manavaka ny ondry amin'ny osy ary ametraka ny ondro eo amin'ny akavanana izy fa ny izy kosa ao amin'ny akaviany
izy moa tsy mahafantatra ny ohatra io rehefa mety ho kristianina fa fantatry ny kristianina ave ny zava-miafina ambaran' jesosy eo anatin'izy io fa mifono zava-dalina izy io zay ankina ny famonjena sy atonga ny olona hitodika amin'ny tenany hoe izy ary ah fa ny zavatra hitranga de hoarin' jesosy taka ny ondro sy ny osy ny olona am'izay vanim-potoana zay ny ondro izy ataony amin'ny akavanana ny osy kosa eo amin'ny akavia manao ana ny toetrandreto ondro reto misy teny fikasana mahafinaritra omeny jesosy andreto olona reto ny 5:telopolo sy ny manaraka ary am'izany ny mpanjaka de ilaza am'izay okavanana io avianareo zay nitahiny raiky mandovany fanjakana zay voavoatra ho anareo hatr'izay nandorena n'izao tontolo zao fa naona de nomena hoanina mangetaheta de nampisotroanareo ny vahiny a de nampiatranonareo tsy nanak tafy a de nitafianareo narary a de nitsabonareo tao atranomaizina de nivanginareo ary de amaly azy ny marina ka nao hoe tompoko vina no hitanainao ny ianao ka nomena ihaniny na nangetaheta ka nampisotronay ary ovina no hitanay ny vahiny ianao ka nampiatranonay na tsy nanak-tafy ka notafianay ary ovina no hitanay narary ianao natao atranomaizina ka novanginay de amaly ny mpanjaka ka nao aminy hoe lazako aminareo marina tokoa arak'izay fa nataonareo tamin'ny anankiray am'reto lalako kely indrindra ireto no nataonareo amiko zany rehetrarehetra zany mampieritreritra zay nitoetra ny ondry le asa zay nitanterahany tamin'ny manodidina azy asa ny misambatan'olona manoloana ny olona zay mitoetra ao anatin'ny faratsiana satria zany aotrany maizina toetra ao anatin'ny faratsiana daholo zany olona tsy manak-tafy zany miboridana zany olona tsy manan-kanykoany zany tsy ratsy daholo zany olona marary zany ratsy daholo zany ary io na tonga atsika ny resaka move mba fantatry ny fiangonana am'izao vanim-potoana zao fa io fiangonana io ange de hopitaly raingezabe hitsabonany marary ka raha misy hitatsika fa marary tsy vitany hoe marary ara-baky teny fa marary amy sehatra ara-panahy ary ina moa no mahatonga an'ilay areti-panahy vokatry ny tsy fandehana any araka ny sitrapon'andriamanitra fitoerany eo anatin'ny ota marary zany olona zany ary ny fanafody ilainy de ny famerenana azy mba ankatony tenin'andriamanitra zany olona taotranomaizina zany voagejange zany tena olon-dratsy zany olomeloka zany kanefa ny ambaran'i jesosy novanginy retondry reto zany hoe sady azo raisina ho tahakany hopitaly raingezabe ny fiangonana fitambaran'ny olona marary zay mitady fanasitranana ary ny anjarany mpitondra zay mahatakatra ny soratra masina de mitondra ny fanafody mba entina hitsabonany zany marary zany azo raisina tahaka ny fonja be koa zany hoe gadra daholo ny ao gadra ny fahotana zay le ambariny aveo io ny anaboraky ny fianzioga ny amahany fatorany faratsiana ao am-piangonana fa tsy resaka fampanantenana pokaty fa resaka fitaizana mba tonga an'le olona ho afaka mpifangejana mamatotra azy ka raha misy olona hitanao fampanota olon-dratsy tafiditra ao anatin'ny fiangonana ny zavatra tokony ataotsika de tsotra ihany misaotra an'andriamanitra fa misy olona indray iran'andriamanitra mba ho jabona ho taritina hiditra ho amin'ny famonjena zany olona tsy manan-kitafy zany miboridana zany hoe hitapoko hita-pirenena ny fandalana mianjaanja tanteraka ianao no mandray ny fitafiana ary ao anatin'ny soratra masina ankirambola afakafakaitsika zany de misy ny fitafiana azo atafy any olona mitanjaka mba ahafahany miverina tanteraka amin'andriamanitra ary zay le ataon'ny jehova hoe tena fivavahana ankasitrahany zay fifadikanina ankasitrahany ary fitandremana ny sabata ankasitrahany zay lazaitsika hoe tsy zavatra telo samy hafa zay fa fomba anambaran'andriamanitra hoe inona moa ny atao hoe fivavahana marina de ny fitandremana ny sabata inona ny atao hoe fitandremana ny sabata fifadiana
no tsy nizara ny mofona hoaninao navaka zany hoe ny fiangonana de olona matika etaeta matika nohanana any ao ary naseho an' jesosy ange zany tany am' jaona toko fahenina na de ara-paky teny raha mifangagana zay nataony tam'izay vanimpotoan'izay olona tsy midimy arivo ny fahanana tamin'ny alalany mofo dimy sy azany ranodro fa milohan'izay mibaiky nomeny any apôstôly de tsotra omenareo hanina izy fa tsy azo ny mpianatra zany ka natonga ny mpianatra hiteny hoe ko na de mofo fidina de nariaronjatora ve ampy ahavoky andreo olo reo kanefa nataon' jesosy zany mba iza natoetra azy fefa fantan'izay tokony ataony ary na me ohatra jesosy andreto olona fadiranovan'reto hoe tena tokony omena sakafo izy fa ny zavatra arabaky teny mitazantsika nataony jaona toko fahenina fa mbola hojerevantsika ihany ko moa hoe inona ny tena zavatra tiany jesosy ampitaina ao anatin'izany rehetrarehetra zany nizara ny nofona hoaninao zay le fifadikanina ankasitrahan'andriamanitra ary raha vao miresaka an'izany tsika de matetika raha vao mifady anina de le hoe za tsy mihinan-kanina za tsy misotro rano tsy mampiditra zay mety ho sakafo hotsakotsakona any ambava kanefa ny zavatra ampianarin' Jehovah hoe fifadiana ankasitrahany de zao miampisakafo olona zany hoe tsika ve hifady de ny olona asaitsika mihinan-kanina ary zay ny tokony anakarany mihevitra ny fifadikanina fa tsy zavatra ara-baky teny araky ny eritreretin'ny olona fotsiny fa tsy midiky zany hoe ratsy ny mifady anina tsy mihinan-kanina fa inona no mahatonga n'le olona tsy mihinan-kanina zay le antony zay ny tokony hofantarina ka eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany de hitatsika fa mitoetra n'le ondry de hitataratra am'sihetsika ataony am'reto lazainy jesosy kristy hoe anankiray am'reto rahalahiko kely indrindra reto iza reto rahalahan' jesosy kely indrindra reto ataony hoe rahalahany satria tsy fony tsy mahalala ny lalakalehany gadra marary naona mangetaeta miboridana fa tsisy mpijery kanefa retondry reto honenan'ireo izy ary tsy nisalasala izy na mangy mitsabo na nome sakafo teo anatrehan'izany ary rehefa izay no hitan'i jesosy de zay no natonga ny te avianareo zay notahiny ndraiky mandova ny fanjakana zay voavoatra ho anareo atr'izay nandorena n'izao tontolo zao zany hoe sepetra hidiratsika any amin'ny fiainana mandrak'izay ny hanana ny toetra ny ondry hanana ny toetra ny ondry ary zay no natonga atsika nyresaka hoe ny fiangonana angere olona tsy hoe ao anao no ahita hoe tena olona tsy manota intsonony ao e fa tena ny akamaroan'ny ololompia tsara velatsy fotsiny raha milaza fa olo marina sy masina fa mahatoa miditra ho anatin'ny fiangonana de hitady famonjena ary mahatoa mitady famonjena mahatsiaro ny tenany fa mizotra no lalany fahaverezana de averina ho am'laoniny manaona kosa nefa mitoetra n'le osy eo amin'ny andiny faraky amby efapolo andiny faraky amby efapolo ka hatramin'ny andininy fa enina amby efapolo ary de ilasa indray izy am'izay eo amin'ny akaviany kosa izy io miala amiko ianareo zay voaozana ho any amin'ny afo maritra mandrak'izay zay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny fa naona fa tsy mba nomenareo anina nangetaeta fa tsy mba nampisotroanareo ny vahiny a fa tsy mba napetranonareo tsy nanan-kitafy a fa tsy mba notafianareo na rary sy tao an-tranomaizina fa tsy mba novalianareo vanginareo ary de amaly azy kosa ireo hoe tompoko ovina no hitanainao ianao na nangetaeta na ny vahiny na tsy nanan-kitafy na narary natao an-tranomaizina ka tsy mba nanompo anao izy ray fa amaly azy izy hoe nasaka aminareo marina tokoa arak'izay tsy nataonareo tamin'ny anankiray am'reto kely indrindra ireto no tsy mba nataonareo tamiko ary reo de hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrak'izay fa ny marina ho any amin'ny fiainana mandrak'izay zany hoe le ondra napetrany am'izay amin'io vanim-potoana io le marina inona amina marina azy satria mijery reto olona azo pahoriny reto fa reto osy reto tsy zay ny zavatra nataony ohatrany fanamarina tena nge io teniny hoe tompoko ovina no hitanay nony ianao na nangetaeta na ny vahiny ohatrany te hiteny izy hoe raha hitanay tokoa nge anao jesosy ka narary
de tsy maintsy mivangina izy zany hoe tena aranofo arabaky tena tsy tsapany fa ny fanaovana an'izany am'reto olona iverina fa ho ratsy reto anke ny fanatanterana an'izany amin'ny tompo e ary io no nambarany tam'le ondry arak'izay nataonareo tamindreo rahalahako kely indrindryreo nefa nataonareo tamiko fa reto tsy nanao an'izany fa fa manamariteny raha nyseho vatana angenao Jesosy ka tany an-tranomaizina azo antoka fa tsy maintsy mivangina io zany hoe tsy misy ezaka mba nataona zay le fanavahatena miseho azo marina sy masina ary tsy hevitra manodidina azy zay everina fa ho ratsy ary tsy mandeha mizotra araka ny lalana nataon'i Jesosy ka raha jereva zay toetra ny ondry sy ny osy zay de reo le ny ondry manahoana le tena mankasitraka ny fivavahana tena marina fifadikanana tena marina fitandremana ny sabata tena marina fa le osy fiatsika ivelany ohatra ny manompo an'Andriamanitra kanefa ny asany manavaka taka ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna tsy miaraka amin'ny mpanota zany ange izy tsy miaraka amin'ny olona everina fa maloto zany izy fa izy tena manava tena mihitsy miseho azo masina sy marina ary fatra-panamary tena zay ny fomba ilazan'i Jesosy azy mpanamary tena kanefa fantatritsika fa ny devoly tena mpanamary tena zay ny tsy ahaizany bebaka ary za mahatoky sy meny fa zasy anao tsisan'izay anamary tena akory fa raha mbola matsapa fa miasa ny fahalamasin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny de tokony andiny tena atsika eo anatrehan'izay indrindra isika mpitondra fiangonana sy mpitoro filazantsara mba tsy hitondra hevi-diso am'le vahoaka ka ho tonga mifanavahatena fa mba tena hitsinjo tokoa ahatsapa mihitsy hoe novidian'Andriamanitra manokana mba hiasa ao amin'ny hopitaly vidian'Andriamanitra manokana mba hiasa ao amin'le antokony olona mitoetra ao anatin'ny miaisina novidian'Andriamanitra manokana mba hiasa ao an-tranomaizina fa tsy hoe andeha hamonjy ny olona salama na ny olona efa mitafy fa ny zavatra misy nefa mijovan'ny mpitony zao de zay ny ataon'ny fivavahan-diso ohatran'le salama ihany ny totrany tediavina omena fanafody ary tena omeny fanafody ka raha ny salama no omenao fanafody mitondra azo any amin'ny fahafatesany zany ohatran'le olona efa miakanjo ihany mbola tafinao maty ny hafananao izy ny farany ohatran'le olona mivovo eny ny tediavinao hovana ny fatorany miady amin'ny olona ianao rehefa avy eo aiza azy mifatotra eo ka zany rehetrarehetra zany fahadisokevitra fa mampatahotra ny zavatra iandry ny ondry sy ny osy zay bataitsika re amin'ny Isaia 7:10 mampatahotra ny miandry ny olona mitoetra ao anatin'ny fivavahana tsy izy fitandremana ny sabata tsy izy fivadikanana tsy izy fa ho an'ny olona kosa zay manokatra ny saina mampanahy araky ny teniny teniny Jakoba zao ny fivavahana marina sy tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra de ny mamanky ny kamboty amin'ny fahoriana sy mamangy ny kamboty amin'ny fahoriana sy ny mpitondra tena de hitatsika fa misy fifandraisany Isaia 7:10 ary ny fanazavana ny Isaia 7:10 de io ambarany Jesosy Kristy io lasa ondry sy osy le izy any amin'ny jaonina voalohany toko faefatra ny 2:20 de zao ny voasoratra mamperitreritra ary mifanitsy daholo zany tenin'Andriamanitra zany mba hisaintsainatsika satria ao anatin'ny teny fampahirezana ke matetika ny zavatra andrasan'ny olona de fampanantenany raha marary ianao de ho sitrana fa tsy atoron'le olona ny lalina mitsomeny le fanafody hitondra fanasitranany raha mahatsiary voafatotra ianao de vahany fa izy tsy manetsika na kikely tany hamamy fatorana eo aminao tsy fampaherezana zany
fa fampanantenana pokaty fa ny tena fampahirizana de mampibaribary ny olony araky ny sy avavalo amy dimapolo ny fahadosoana ary manambara na mitaranaki tsakopa ny fahotany mba tonga azy andray fanapahan-kevitra iverina ho amy lominy iverina am'le ray le tsy nahazahoany valim-bavaka hatram'izay jaona voalohany toko faefatra ny andiny faharoapolo ka hatramy faraky amby roapolo de zao ny voasoratra hoe raha misy manao hoe dia an'andriamanitra ny efa makala ny ralahany mpahantainga Jesosy fa zay tsy tia ny ralahany zay hitany ataony ahoana no fitia an'andriamanitra zay tsy hitany ary zao ny didy efa azosika taminy zay tia an'andriamanitra de tsy maintsy tia ny ralahany ko de mampieritreritra ke ary io teneny jaona io tsy le rahalahantsika ranofo tsy le mitovy hevitra amitsika fa le teneniny Jesosy ary amy Mateo toko 5:20 arak'izay nataonareo tam'reto rahalahako kely indrindra ireto nefa nataonareo tamiko izy reo rahalahy kely indrindra ireo reo le voafatotro reo le tao otranomaiziny reo le tsy manaky tafo reo le marary reo le nona sy mangetaety reo zany le rahalahy fa tsy le zay tiako zay ihany ny tena rahalahako ary io ny tena mamperitreritra eo amin'ny fanompompofavahana ary raha tonga zany teny zany derin'andriamanitra nomeny atsika mba tonga atsika ho afa-patorana andraisantsika ny valim-bavaka lehibe eo anatrehan'andriamanitra satria zay natao hoe fifadikanina tena kasitran'andriamanitra tena fivavahana marina ary fitandremana sabata tena kasitran'andriamanitra zay nyresantsika hoe tsy afa-misaraka reo zavatra telo reo vo milatsaka fotsiny ray amindreo hoe za mivavaka za mitarina ny sabata fa za tsy mivady anina de zao diso fa tsy maintsy miaraka reo satria iray reo fomba ataon'andriamanitra hanazavana ny sain'ny olona hoe tsy afa-nge ny fivavahany fa fitandremana ny sabata ary tsy afa ny fitandremana ny sabata fa tena fifadiny fa mbola hitantsika aloha zay le hoe fifadiny zay tsy fomba tanterahana amby vanim-potoana anakiray fotsiny fa fiainan'izy io nefa fomba hoana raha ho raisinao ara-baky teny raha iainao anatin'izany fifadikanina zany ianao hoe hifadianina satria zay no akasitran'andriamanitra da ho raisina ara-baky teny mandra-pahafatiko tsy maharitrely ianao tsisy herinandro ianao de maty ary zay ny mahatsara adiaditsika ny soratra masina mba afantarantsika ny marina ka tsy tonga atsika izotra amy lalan'ny fahaverezana rehefa jerevana reto ondry sy osy reto ndraindray mety hieritreritsika hoe marina raha ve le ondry fa rehefa tena jerevana koa ny soratra masina tany amy farany de napetraka ho takan'ny olo marina izy araka ny tenin'i Jesosy ary amin'ny 19:20 amy Mateo 5:20 areo de hiala ho any amy fampijaliana mandrakizay le osy fa ny marina ho any amy fiainana mandrakizay marina satria nahoana nanaiky ny fahadisoany de miala tam'izay fahadisoany zay ary vonona izotra amy famarinany tenin'andriamanitra mety ho hafahafa ty zavatra resantsika ty ampamaranana mety ho hafahafa amitsika satria Isaia 7:20 ihany resantsika misy fanavahanao any zany de manambara fotsiny ny Isaia 7:20 hoe tena zao toetra ny olona zay diso ny fivavahana tanterahana ary ny fivavahana tena andrasan'andriamanitra de nanomboka hatreo amin'ny 9 indray sy ny 7 zay le famerenan'andriamanitra ho an'olona aty amy Mateo 5:20 de ny zavatra miandry ny olona tena mivavaka marina sy ny olona ny ziriziry ny toetra amy fivavahan-diso de noarin'i Jesosy takany ondry sy ny osy fa manahoana ny toetran'izy ireo Mateo 7:20 Mateo 7:20 somary miditra lalindalina ihany isika inona ny zavatra nisy aty amy Mateo 7:20 tamy vanim-potoana zay nanombona an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana
Matitoko fa fito amby roapolo raisitsika hatramin'ny andininy fasivy. Matitoko fa fito amby roapolo raisitsika hatramin'ny andininy fasivy amby telopolo, ary zay nandalo de miteny ratsy azo sady nifikivitoka nanao hoe ray mandrava ny tenimpolo sy manangana azy amin'ny atelony vonjeo ny tenanay. Raha zanak'Andriamanitra ianao midina hiala amin'ny hazo fijaliana, ary de nanisy toy izany koa ny loham-pisorona mba mimpanorandalàna sy ny loholona ka nanao hoe ny sasany vonjena fa ny tenany tsy hainy vonjena. Mpanjakan'Israely izy aoka hidina hiala amin'ny hazo fijaliana izy ankehitriny, de ino azy izahay natokan'Andriamanitra izy aoka izy hamonjy azy ankehitriny, raha nikasitrahana izy satria hoy izy zanak'Andriamanitra, ary nandatsy azy toy izany koa ireo jolahy niaraka nimbonombona tamin'ny hazo fijaliana. Zay ny zavatra mitranga, le jolahy niaraka nomboana taminy sy reo olona ny loholona mpivavaka tamin'izany satria nitady famantarana naneso am' Jesosy Kristy avokoa. Ilay Andriamanitra tonga teto am'ty zao tontolo zao ty, le nianjehany fariseho sy ny mpanorandalàna mandrakariva hoe ary ny mpampianatra anareo to miarakomana amin'ny mpanota. De rehefa jerevantsika any amin'ny filazantsara zay nisoratany Lioka toko fahatelo amby roapolo, mitoetra nyreto jolahy reto. Lioka toko fahatelo amby roapolo ny andiny fa sivy amby telopolo ihany. Lioka toko fa telo amby roapolo ny andiny fa sivy amby telopolo. Manazavitsika fivavahana tsisy sy ny fivavahana marina, manazavitsika ny ondry sy ny osy, de hoe tena marina tokoa ve le ondry. Fa rehefa jerevana ny andininy fa sivy amby telopolo ka hatramin'ny andininy fa telo amby efapolo, zao ny zavatra mitranga. Ary ny anankiray tamin'ireo olon-dratsy nahantona teo ireo de niteny ratsy azy ka nanao hoe tsy anao va ny Kristy, vonjeo ny tenanao sy izahay. Le jolahy teo amin'ny akaviza io niteny tamin'i Jesosy Kristy, niteny ratsy ozy, nanao blasfemia, tsy anao va ny Kristy. Kanefa ohatrany gaga izy tao niantona teo amin'ny hazo fijaliana, vonjeo ny tenanao sy izahay. Ndikan'izay zany raha vitanao ny midina teo ambonin'ny hazo fijaliana io, de mino anao zay kenao ary ty miantony eto, kenao venao atao hoe Kristy mpamonjy, zany hoe naneva teva. Fa namaly kosa le anankiray ozy, le jolahy teo amin'ny akavanana, sady nananatra ny namany ka nanao hoe noho ianao koa tsy mba matahotra an'Andriamanitra na de zao samby voeliko zao aza. Ary marina ny nanamelohana atsika satria mandray ny valiny nataotsika isika, fa ty lehilahy ty kosa tsy mbola nanao zavatra tsy mety na de kely akory aza. Nitoem-panahany reto jolahy teo amin'ny akavisa akavanan'ireo niaraka nombona tamin'i Jesosy, tsy tongatonga ho azy io no afatra lehibe asehoan'ny nandalovan'i Kristy tety am'ty zao tontolo zao ty, sy nitoetra ny mpivavaka am'izao vanim-potoana zao. Akoatran'ireo olona be deaibe ireo zay nivakitsika tareo, ny loholona, ny mpisorona, naneso nandatsan'i Jesosy Kristy tamin'izany vanim-potoana zany. Fa raha fitinina nitoetran'ireo olona rehetrarehetra zao, indrindra am'izao vanim-potoana zao, fitinina de ohatrany mahita Jesosy miantona amin'ny hazo fijaliana, de ohatrany mahita jolahy eo amin'ny akavia, de mahita jolahy eo amin'ny akavanana. Kanefa raha mandinika ny Matteo toko fa dimy amby roapolo tsika, iza le jolahy teo amin'ny akavanana, io no ondry. Iza le jolahy teo amin'ny akavia, io no osy. Rehefa jerevana zany, inona no natonga azy niantona teo amin'ny hazo fijaliana? Samy adalàn'ireo, ndikan'izany samy tsy marin'ireo. Fa ny anankiray tsy natsapa ny fandrosoana na de efa niantona teo amin'ny hazo fijaliana izy, fa le teo amin'ny akavanana kosa tena nahafantatra ary tena omena raha nijeran'i Jesosy. Ianao ve ozy tsy matahotra an'Andriamanitra na de so samy voeliko zao azy? Marina ny anamelohana atsika satria mandray ny valiny nataotsika isika, fa ty lehilahy ty kosa tsy mbola nanao zavatra tsy mety na de kely akory azy. Ary hoy izy Jesosy io tsarovia rehefa amin'ny fanjakanao ianao. Tena nitodika tamin'i Jesosy na de jolary izy fantany io. Ary matoa izy niteny hoe rehefa tonga ny amin'ny fanjakanao mba tsarovia fantany Andriamanitra mahery an' Jesosy Kristy, ary tsisy lalana ahafahanao tonga ny famonjena afa-tsy ny fienterany amin'i Jesosy Kristy.
sy ny finoany an' jesosy kristy sy ny fankatoavana an' jesosy kristy sary io ny andiny fahatelo amby efapolo de ho jesosy taniny lazaiko aminao marina tokoa anio ny ionanao amiko any aparadisa ny teny ambaran' jesosy eto amin'ny andiny fahatelo amby efapolo io lazaiko aminao marina tokoa anio no ionanao amiko any aparadisa de mitovy mihitsy am'le teny nambaran' jesosy ataria am'le fanoharana ny zavatra hitranga ny aparany tam'le ondry matitoko fa 5 ny andin'ny faefatra amby 3 avianareo zay notahiny ndraiky mandovany fanjakana zay voavoatra ho anareo ary zay nanorenana zao tontolo zao rehefa jerevana na niosy na ny ondry samy diso fa niosy tsy mety tonga amin'ny fibebahana mpanamartena ny ondry miaiky fa matoa zao ny zavatra mianjady aminy diso izy ary ny antoraka atao am' jesosy ao ihany ny misy ny famonjena mafinaritra mandre teny fikasana raha raisina fotsiny hoe ho fampaherezana atsika hoe ny andin'ny fahatelo amby folo hoe ho jesosy aminao lazaiko aminao marina tokoa anio ny ionanao ko any paradisy mafinaritra atsika manao hoe amen fa teny ho an'ny olona miaiky fa jiola olo tsy marina manaiky ny famonjena nataon' jesosy kristy zany ary io misy afatra lehibe misy zavatra kafalatsaka lalina tao anatin'le jiola tao amin'ny akavanana nafahany mino tanteraka fa tsy matazona an' jesosy kristy ny fahafatesana fa iza io jesosy io ary io no madiso nakamaroan'ny fitorenana filazany tsara am'izao vanimpotaona zao ka zany rehetrarehetra zany mamperitreritra avokoa kanefa ataon'andriamanitra reny sofintsika mba hoe tsika mandiny tena mba tonga tsika tsapa tena hoe isan'ny mpanamary tena ave tsika isan'ny tsy miaiky fampanota satria io ny famarinany tenin'andriamanitra na iodika vi na iodika vanana tsy azo hoe dikevitra anatin'ny baiboly dedy faefatra fitandremana ny sabata zay mira fivavahana marina zay mira fifadikanina marina raha te hitodika am' jesosy de mitodika amin'ny afatra tiany ampitaina ao anatin'io sabata io zay nampitaina tamitsika tramo sy andoahany taona miavaka te taona roapolo sy roarivo te satria ohatrany manavaka ny ondry jesosy manavaka ny osy jesosy kanefa mbola tsy tonga ny farany fa mbola mandray misy fialan'ny enina afaka mandray fanapahan-kevitra tsika mba hiditra ao anatin'ny valan'ondry satria ny ondry ihany no tenenan'i jesosy hoe avianareo zay mitahiny ndraika mandova fanjakan'ny lanitra zay foavoatra aminareo hatramin'andro renana zao tontolo zao ny ondry ihany zay tsy afa fa jiola teo amin'ny akavanana miaiky fa diso no hitenenan'i jesosy lazaiko aminao marina tokoa eo anamiko any paradisy eny matoky afa samy maketaetany andova ny fiainany mandrak'izay tsika de ny tenin'andriamanitra ny hiasa ao anatytsika mba rasantsika fanapahan-kevitra sy safidy tsara voninahitro an'andriamanitra reriany vavaka isika sotranao jehovahandriamanitra ray no ny teny mandray zay tonga taminay teny mamperitreritra feno zava-dalina kanefa mitaona anay tsy kelikely mba hahatsapa ny fahadisoanay afahanay miaikeloka tanteraka fianao lay nyteny jesosy hoe zay rehetra manatona de tsy mba misy olavika ary raha manambara ny fahadisoana ianao tsy manameloka fa nisitona any kosa atao anatin'ny aiziny tsy fahalalana de matoko fa mifanaino masina de hiasa amierinao tsirary avy mba andraisa ny fampaherezana amany fatorana mangeja azy de ny fatorany lasitra fototra rehetra zay no heverina fa marina hatram'izay mba tonga azy ho amin'ny fahazavana mahagaga de misaotra indrindra ray ny anaran'i jesosy amen manao velomantsika amin'ny anaran'i jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva